Akio rely io seza fiandrianako io épisode 27 AGR sy ministère fahasalamam-bahoaka fampiretika hatramin'ny lelako sahady indrindrindrindra ho an'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka indrindra ho atolotro andry mihitsy ty vidéo ty androany voalohanteny a de mirary fionoana sy mame courage be ho an'ny ray aman-dreniny elohanina tsy moro za very anaka zany manarak'izay a de ty zavatra ty ty tranga miseho matetika tsy ka isolé ty a ary tsy voalohany ty efa fampirina efa firifiry ny olona mitaraina ny fomba fandraisan'ny olona ao amin'ny AGR na hatramin'ny mpamafatrano raha manitsana anao de ny ao amin'ny AGR fomba fizerin'ny olona une fois ianao tafiditra tonga de omaniny vatapaty razana ianao voaka ao zany ny image véhiculenareo amin'ny hôpital Mpanjakana io ny tena mampalahelo a de manomboka vao miditra eo amin'ny varavaran'ny hôpital ianao tonga de efa misy filtre ny apparence aloha nijereny voalohany hoe afakafaka ve reto olona reto raha afakafaka reto de mahazo fitsaboana tsara raha tsy afakafaka reto de io kitakita sy latsa sy endrasy eo aloha zany fomba fandraisanareo olona be de be miteny hoe aza mametsy ny dokotera tsy ny dokotera rehetra no teneniko eto heureusement mbola misy ny dokotera manao ny asany soma tsara manana conscience professionnelle ary ny serment nataonareo ireny a tokony atsainareo ny déontologie anareo tokony atsainareo fa tsy rehefa teneninareo de hoe tsy adosoana io nisy tandrevaka nataon'le dokotera tao normalement tokony misy dokotera garde foana isan-kalina raha sanatria misy marary tsy le stagiaire kely na infirmière kely reny a nde hitsabo an'iny reny tsy mananjo tsy manana tsy afaka mandray décision le satria mbola mpianatra ny sasany mety hoe le soin kely reny manisy sérum zay fotsiny le zaza nefany a efa en détresse respiratoire pronostic vital très engagé miogaoga ataony ray aman-dreny le zaza tsisy namonjy tsisy hitany dokotera de rehefa tenenina de hoe manenjika olona zao dokotera iny marary amin'ny dokotera mihitsy a le corps médical rehetra mihitsy rehefa nanitsana ohatr'izao de hoe tsy tsapanareo tsy tsapanay mihitsy satria zay tsy dokotera ka matovy ny fahasalamanay akinina aminareo a de matoky anareo zay nefa de ataonareo atsirambina ny fahasalaman'ny olona mbola veriko ihany ty a le dokotera nanara-maso anazy no tsy nanao ny asany soma tsara dikan'izay misy faute professionnelle atao faute grave ary io tsy ho dokotera rery tao amin'ny AGR io fa nanomboka tany hatrany amin'ny voalohany a le nisy natao tsy haiko intubation telo sa inona le teto amin'ny tendan'le zaza iny natonga an'le zaza nisy an'le virus zay nanomboka hatrany io be de be ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao amin'ny hôpitaly ao efa afaka ataontsika hoe efa normalisena le izy a efa normal tafiditra anatin'ny fiainana andavanandro malagasy de lasa ohatrany hoe normal nefa tsy normal efa lasa système anankiray mihitsy le izy a hoe ohatrany fandehan'ny hôpitaly ao ny olona rehetrarehetra ao amin'ny hôpitaly presque ataoko hoe 97% de corrompu daholo zay manam-bola ihany rehefa manamanam-bola de voatsabo tsara ianao ary zay a miteraka olana ty ariana ho an'ny olona tsy manam-bola ihany koa zany hoe misy responsabilité an'ny olona marary ihany koa le izy satria mba te azo fitsaboana tsara izy a ary normal zay satria efa fantatra le fandehany ao de manome vola de mba azo fitsaboana tsara ho an'ny olona tsy manam-bola de io ahilikiliky ny dokotera tiako tenena amin'izay a lasa cercle vicieux le izy a misy parany ho atsika ihany koa le izy satria tsika koa mamelona an'ity système corrompu ty de ny olona tsy manatsinya ty aoriana no lasa victime an'le izy tamin'ny tindray mitoraka ty nefany a efa niteny mihitsy ny ray aman-dren'le zaza na ohatrina le fanafody vidina na ina tsy any amin'le resaka vola no olana zareo ary hoe aka chambre individuelle chambre payante tsy any amin'le resa-bola no olana teto kosa fa le dokotera tsy nanao ny asany mbola hiditra an'izay za rehefa eo a ny resaka infrastructure zay andraikitra ny fanjakana maninona ny dokotera sy ny mpiasa ao amin'ny hôpitaly rehetra no tiaty vola daholo fantatsika tsara fa dokotera Mpanjakana matetika de anisan'ny mpiasa kely karama toy ny mpampianatra ihany koa tsy te hiteny hoe normal izy raha angataka vola satria tsy normal zany fa matoa ianao safidy an'io asa io fantatrao zavatra miandry anao, fantatrao ny adidy zay ho raisinao
ary tsy excuse zany hoe kely karama de iny anao corruption non fa matoa ianao niditra nandany fotoana na herim-po heritsaina nanao an'io asy io de zay le dévouement na antso zay nisafidinao atao de mila assumer hatramin'ny farany fa tsy hoe kely karama de lasa aloha ny anao ny angataka volary à gauche à droite am'reto olona reto tsy d'accord am'izay a fa kosa eto am'izay miditra ny fanjakana andraikitry ny fanjakana ny manome fitaovana manara-penitra ho an'ny mpiasan'ny hôpitaly ny dokotera sy ny corps médical rehetrarehetra ao amin'ny hôpitaly manomboka hatrany ambany ka hatrany ambony fanjakana manao an'izay ny olana nefany a isika mandoa etra makaiza ny volam-bahoaka reny makaiza daholo tokony hanamboarana hôpitaly reny hividianana materiel hitsaboana olona makaizy reny vola reny fatatsika ihany koa fa vitsy ny dokotera tsy araka mety hoe dokotera ray eo olona arivo ny arahany si possible zany tsy ampy ny recrutement ary ty ihany koa lesika ho an'ny fanjakana de zay mahafantapatatr'olona de lasa dokotera misy ny sasany mividy diplôma satria mahafatatr'olona ankoa anisan'izay de responsabilité an'ny fanjakana voalohany indrindra no mijery akaiky hoe mandeha tsara ve ny fitsaboana ato amin'ity hôpitaly ty raha natoa minisitra ny fahasalamam-bahoaka mivoandry ao mivoandry aho tsy mameno paosy tsy mameno kibo fotsiny taovy ny asanareo manao voadity normal zany zavatra tokony mandeha ho azy zany zaty iny de hampianatra ny asanareo normalement nareo tokony misy audit minimum farafahakeliny areo une fois par an zany raha tsy ampy fa de tsy haiko inona eo saikosaiko zany iny aty fotsiny mody nanokatra natary misy an'izao zay fotsiny atao tenisany cinéma tenisany eny mpiasa ny vahoaka mandongo karamanareo jereo tamin'ny covid reny nainaina ny dokotera sy ny olona rehetrarehetra mpiasan'ny hôpitaly satria tsy ampy fitaovana nahazo hay tsika tamin'ireny nakaiza daholo ny vola amin'izao indray mahazo ny aidy tsy anareo amin'ny fanjakanao mihitsy ny migere ny atao hoe priorité voalohany de ny fahasalamam-bahoaka tompoko rehefa salama tsara ny vahoaka anao productif reny mandoetra misy vola miditra ny fanjakana fa ny anareo rehefa tenena de tady anonga mpanjaka iny nesafisana an'izay fatana politika tenisany tsy miditra fa ny efa niteniteto fa niogaoga teto ho anareo amin'ny ministera amin'ny fahasalamana tory tenisany androano ary boafako hatramin'ny farany raisy ny andraikitrareo ary tsy voazao io zavatra io fa rehefa misy ka ohatr'izao de io mody mamono afy kely indray mody miseseke kely indray loatra zareo oy tena ohatr'izao manao conférence de presse à gauche à droite de iny matimaty foana le olona tsisy toy antsony mivoatenisany ao tsy eo ambony birao fotsiny bureaucrate eo fotsiny rehetra tape clavier zay ny asandry mivalide tsy mivalide tsisy ara-maso mikongana ary ny dokotera rehefa tsy manao ny asany tsara de afaka torina teny an'reto ray aman-dreny elohanina apetrao ny plaintenareo satria nanao homicide involontaire non assistance à personne en danger de apetrao ny plaintenareo de aloha ataon'ny gendarme sy ny anany enquête rehetra fa tsy avela matimaty foana ohatr'izao ny olona iandro rovininareo amin'ny fanjakanao voahetsika efa fampiry ny tika ty ny olona maty betsaka ny ety samy taraina eto betsaka ny olona tsy samy taraina eto fa raha reo olona rehetrarehetra reo mamoaka ny ao am-pony tsirairay avy de ho lasa daletinareo ary zahara manentana ny olona mihitsy hoe manaova témoignage no mitandrevaka ataonareo ao amin'ny hôpitaly ao tsy haiko normalement isa-taona na ohatr'izany tokony isy formation tokony formeny reo dokotera reo personnel médical rehetrarehetra reo hatrany amin'ny mpamafatrany ny sécurité marary any reto le raisinareo marary zany hoe fa tsy any an-tany normal latsony le olona mbola kitakitay tenisany hatramin'ny gardien
mpamafatrano manitsana daholo mila formation mihitsy hatrany ambany ka hatrany ambony hoe ahoana ny fomba fandraisana olona marary otrany hoe forcenareo hanao an'io asa io sitraponareo any nanao an'io tsy nisy nanambana basina antsy teo amin'ny tendan-kelinareo ka hoe tsy maintsy manao an'io asa io safidinareo io de rehefa manao safidy a de ataovy tsara le asa fa ny olona tsy manatsiny atiny de ho tabatabaina sy ho atao akilabao mampalahelo anakay ary zay ny averiko ihany efa lasa système mihitsy a ny ao amin'ny hôpitaly satria na marary vavonikely ary ianao ohatra de ampifidianana fanafody tsy nisy idirany listrana fanafody ohatr'izany avy eo nefa reny fanafody reny a verivery fotsiny satria mety hoe tsy ampiasain'le olona akorany ny antony mahatonga ny hôpitaly manao an'ireny koa mba amelomana an'le farmasia ao a mba hampiodina an'le farmasia ao a tsy midiko zany hoe mety ny ataony zareo fa miverina any amin'le resaka déontologie misy responsabilité any dokotera ao na efa miray tsokombakomba ny fanjakana hoe mila odina ny farmasia ato a de omena lisitra na fanafody izy a de zay fanjakana raha teo koa moa tsy manao ny asany a tsy manome famatsim-bola tsy manome infrastructure tsara tsy manome fanafody a de any sisa ny vahaolana hita amin'ny dokotera mba hampiodina ny farmasia ny hôpitaly de lasa ohatr'izay foana le izy firifiry ny olona hoe ny olona efa mialaina raha mbola omena fanafody de nefa reny fanafody reny avy eo angatan'le afaka alaiky ve ty fanafody ty ohatsy izy ny dokotera de iny averiny any amin'ny farmasia de lasa ohatr'izay foana le izy sady mampalahelo mampatesitra misy ny andraikitry ny dokotera tsy laviny zany ary aza lavinareo zany aza mialabala hoe fanjakana misy para ny fanjakana ao fa assume ny responsabilité anareo dokotera rehetra ny teneniko eto de assumen'ny fanjakana ihany koa ny responsabilité zay fa mahaletra tenisany tranokongana